tonga amin'ny fotoana iarahantsika mamaky ny ten'Andriamanitra isika. Vaky teny voalohany dia araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Daniel. Daniel toko 7 ny andiny 17 ka hatramin'ny 20. Daniel toko 7 ny andiny 17 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho harindro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahony lanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy ka napanakekeny teo anatrehany. Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakana tsy ho rava. Izaho Daniel nalahelo am-panahy, ary ny fahitany lohako na raiky tahotra ahy. Dia nanakaiky ilay anankiray tamin'izay nitsangana teo aho, ka nanontany azy ny fototra izany rehetra izany. Dia nambarany tamiko ka nampafantariny ahy ny hevitry ny zavatra. Ireo biby lehibe 4 ireo dia mpanjaka 4 izay hitsangana avy amin'ny tany. Nefa ny olo-masiny avy indrindra no azo ny fanjakana, ary anana ny fanjakana mandrakizay alaovalo. Dia naniry alala izay fototra marina ny amin'ny 4 aho. Dia ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra, izay manana nify vy sy ova rahana, sady nihinana sy nanotaota, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony. Ary ny amin'ny tandroka 10 teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotra, ka nisy 3 potraka teo anoloany. Dia ilay tandroka manana maso sy vava izay miteny zavatra mihoampampana, ary ny fijery azy dia lehibe noho ny namany. Mbola nijery ihany aho, ary izany tandroka izany nanoto ny olo-masina ka naharesy azy. Ambara-piavy ny fahagola ka nomena ny rariny ny olo-masiny avo indrindra, ary tonga ny fotoana nahazoan'ny olo-masina ny fanjakana. Izao no lazainy. Ilay 4 amin'ny biby dia fanjakana 4 ety ambonin'ny tany, izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra, ary anosiosy sy anorotoro azy. Ary ny tandroka 10 dia mpanjaka 10 izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany, ary isy ray koa hitsangana manaraka azy. Hafa noho ny voalohany izy, ary andresy mpanjaka 3. Ary hiteny hanohitra ny avo indrindra izy sy hampahory ny olo-masiny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna, ary atolotra ny an-tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa, ary ny atsasaky ny fetrandro. Fa hipetraka ny mpitsara, ary esorina ny fanapahany, ka ho rava sy ho simbaina hatramin'ny farany izy. Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny falebiazan'ny fanjakana eny amban'ny lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avo indrindra. Ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahana rehetra dia hanompo sy hano azy. Hatramin'izao no faran'izany zavatra izany. Ny amiko, izao Daniel, dia naharaiky tahotra indrindra ny eritreritro, ka nivaloarika ny tarehiko, nefa notehiriziko tao am-poko ihany izany zavatra izany. Amen. Ny vaky teny faharoa dia hitantsika ao amin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko 112 atomboka ny andiny 15 ka mijanona hatramin'ny andiny 17. Apokalipsy toko 112 manomboka hatramin'ny toko 15 ka mijanona hatramin'ny toko 17. Rehefa hita dia izao maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anjely 7 nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no anjaka mandrakizay. Ary ny olona 420 izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia nikohaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: misaotra anao izay Tompo, Andriamanitra tsoa ilay ankehitriny sy taloha, satria naneno herinao lehibe ka efa manjaka ianao, ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-pity ny mpanomponao sy ny olona masina, ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe,
ary mba hanimbanao izay manimba ny tany, ary novahana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoliny, ary nisy elatra sy feo sy kotrokorana sy orohoro-tany ary fandravaventy. Amen. Ho faranantsika ny vakiteny amin'ny alalan'ny filazantsarany Lioka. Lioka 7:20, ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 20:20. Filazantsarany Lioka 7:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 20:20. Iara-mitsangana andray ny filazantsara ary izao no hamaky azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha mbola niaino izany ny olona, dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaiky an'i Jerosalema izy, ka nataon'ny olona fa hiseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy, nisy andrian-dahy anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka dia hiverina. Dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy, ary nanome azy farantsa 10 ka nanao taminy hoe, mandratoa mandra-piaviko. Fa ny vahoaka ny nankahala azy, dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe, tsy manaiky hanjakan'iny lehilahy iny izahay. Fa noho ny tavaverina izy, rehefa nandray fahefana hanjaka, dia nasainy nantsoina ankeo aminy izany mpanompo nomeny ny vola izany, mba ahitany izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray efa nahazahoana tompo ny farantsa 10. Ary hoy izy taminy, tsara izany ry mpanompo tsara, satria nahatoko tamin'ny kely indrindra ianao, dia manapata hanana 10. Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 5. Ary hoy koa izy tamin'io, manapata hanana 5 koa ianareo. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao taminy hoe, tompoko, indry ny farantsanao izay notehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao aho satria olona mila voatsiary ianao, ka maka izay tsy napetraka ao, ary mijinja izay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao. Ry mpanompo ratsy fanahy, fantatrao fa izao dia olona mila voatsiary, ka maka izay tsy napetrako, ary mijinja izay tsy nafafiko. Koa nahoana no tsy napetraka ao tamin'ny mpanana vola ny volako? Ka rehefa tonga aho dia ho nandrainy ahy mba mijanana. Ary hoy izy tamin'izay nitsangana teo anilany, alao ny farantsa eny aminy, ka omeo ilay manana farantsa 10. Fa hoy ireo taminy, tompoko, efa manana farantsa 10 izy. Lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky hanjakako ireo, dia ento aty ka vonoy eto anatrehako. Ary rehefa niteny izany izy, dia nandeha niala hiakatra ho an'i Jerosalema. Amen. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry tompo Andriamanitra eo, misaotra anao indrindra izahay fa mbola afaka nandre ny teninao tamin'izao maraina izao indray. Misaotra satria tsy nataonao diso anjarany amin'izany izahay. Ankehitriny izay tompo, dia tonga amin'ny fotoana izay hitoriana ny teninay aminao, koa dia mangataka amin'ny fanahinao masina izahay, hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy, mba hahatonga anay ho mpiainy mpankatoa fa tsy ho mpiainy mpanadino. Ary ny feo rehetra izay tsy avy aminao tompo, dia didiny izany tsy anakely, tsy anapahefana ao anatinay tsirairay avy. Ny mpanomponao izay hitondra ny teny koa tompo, dia mifanahinao masina ane anendriny lelany, ka hanambarany aminay izay tena sitraky ny fonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.
fiangonana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho ampitombona ao aminareo ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny afatra amin'ity anio itia dia araka izay voasoratra ao amin'io Lioka 7:20, andininy 2:20 hatramin'ny 9:20. Lioka 7:20, andininy 2:20 hatramin'ny 9:20 no andraisantsika afatra amin'ity anio ity, izay alahady 7 amin'ny advento. Ity Lioka 7:20 andininy 2:20 hatramin'ny 9:20 ity dia ahitana ny fanoharana izay mahakasika ilay farantsa folo. Ny zava-misy eto amin'ity tantara ity dia Jesosy Kristy miroso ho any Jerosalema, ary tao anatin'izany ny olona marobe izay nahita sy nanaraka azy dia nihevitra fa andeha hampiseho ny fanjakany ny tompo, andeha haneho ny fanjakany Jesosy Kristy. Ka ilay fanjakana izay noheveriny reto olona nanaraka azy reto dia tsy fanjakana araka ilay sitrapon'Andriamanitra sy araka izay niaviany Jesosy Kristy, fa noheveriny reto olona ireto dia hoe handray ny fanjakana Jesosy Kristy manoloana ny fanjanahantany izay ataon'ny Romanina. Izany hoe Jesosy Kristy indray no lasa mpanjakatsika, hitondra antsika. Izany hoe fanjakana ara-politika no niheverin'ny olona teto anatrehan'io. Dia teo ny olona izany no diso fiheverana, kanefany tsy izay ilay hoe fanjakan Jesosy Kristy izay iseho. Malohan'izany rehetrarehetra izany dia nanao an'ity fanoharana ity Jesosy Kristy, fanoharana ity nataon'ity eto mba hoentiny maneho ny amin'ny toetran'ny olona izay afaka hiditra ao anatin'izany fanjakana izany. Tamin'ny alalan'ny fanoharana no nanehoany izany eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ka ao anatin'ity no anehoana hoe olona manao ahoana tokoa moa no hiditra amin'izany fanjakany tompo izany, amin'ny tompo ny fanjakana. Ka izao tenin'Andriamanitra izao dia azontsika andraisana loha hevitra manao hoe ny olona hiditra amin'ny fanjakany tompo. Ny olona hiditra amin'ny fanjakany tompo. Voalohany indrindra, ny olona hiditra amin'izany fanjakany tompo izany dia olona manamafy ny fifandraisany aminy. Olona manamafy ny fifandraisana amin'ny Jesosy tompo. Andenga rahantsika mamaky ny andininy 2:20 hatramin'ny 4:20 amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary mbola niaino izany ny olona dia nandrosiny ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaiky an'i Jerosalema izy. Ka nataon'ny olona fa hiseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra dia hoy izy, nisy andrian-dahy anankiray nandeha nakany tany lavitra mba handrany fahefana anjaka dia hiverina, dia niantso 10 lahy tamin'ny mpampony izy ary nanome azy farantsa 10 ka nanao taminy hoe mandratoa mandra-piaviko, fa ny vahoaka ny nankala azy dia nampitoetra ny teny avy nanao hoe tsy manaiky anjakan'ity lehilahy ity izahay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mazava tsara ny voalaza eto amin'ny andininy 4:20 hoe nankala azy, tsy nanaiky anjakany. Araka ny tenenitsika teo dia hoe nitoetra ny olona izay hiditra amin'izany fanjakana izany dia olona manamafy ny fifandraisany amin'ny tompo. Kanefa rehefa mijery n'ity andininy 4:20 ity isika dia mazava tsara ilay voalaza eo hoe nankala azy ny olona, izany hoe tsy nanaiky anjakany akory aza ny olona. Ary ny hitantsika eto ity andrian-dahy izay voalaza amin'ny fanoharana eto ity dia taranaka mpanjaka araka ny ambarany eto, voatendry ho mpanjaka izy. Kanefa ny zava-misy eto dia mbola andeha hiverina indray izy ho anan'ny mpanendry azy, ho anan'ilay mpaniraka azy, mbola hiverina indray izy. Ary ny fiverenany indray mba hahatonga azy hanana ny fahefana feno. Kanefa mialohan'ny nandehanany verina tany amin'ny mpaniraka azy dia voalaza mazava eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe niantso 10 lahy tamin'ny mpanompony izy mba homena andraikitra mandra-piveriny. Ka ny vahoaka kosa nefa tao anatin'izany araka n'izay hitantsika eto rehefa nandre izany dia efa naneho sahady ny heviny, naneho ny toetrany, dia ilay toetra mankahala, fandavana, fikomiana sahady
vao andeha fotsiny izy dia efa nasehony vahoaka sahady ny toetrany ny amin'ny fandavany lay mpanjaka lay andrian-da arak'izay ambara eto. Ka izao fihetsiky ny vahoaka izay hita taratra eto izao dia hita taratra ny amin'ny hoe tapaka ilay fifandraisany eo amin'ilay andrian-da ilay mpanjakany. Tsy mba tsara ilay fifandraisany tamin'ity mpanjaka anankiray izay aseho eto amin'ny tantara ity. Ka ilay toetra izay nasehony tamin'ny alalan'ny fandavana, tsy fienoana, tsy fankatoavana teto no entina anehoany izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, fa iza tokoa moa ty andrian-da izay ambara eto ity? Ary maninona Jesosy Kristy no manao fanoharana mahakasika ny hoe andrian-dahy eo amin'ny fanoharana izay ataony io? Dia eto ry havana no ampatsiarovana antsika fa Jesosy Kristy ilay andrian-da ho mpanjaka ambara ao anatin'ny fanoharana io. Ary Jesosy Kristy dia fantatsika tsara fa izy ilay efa tonga teto anivon'izao tontolo izao, ary dia ho ankalazantsika tsy ho ela moa izany izao ny fahatsiarovana ny amin'izany fahatongavany teto amin'izao tontolo izao ity. Efa nomena azy ilay fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, saingy rehefa vita ny famonjena, rehefa resy ny fahafatesana, dia inona ny nataony? Niverina ho any an-danitra izy, niverina ho any amin'Andriamanitra ilay naniraka azy izy. Ary fantatsika tsara ny tantara ao anatin'ny filazantsara ao ny amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy Tompo fa niverina indray ho any an-danitra izy. Kanefa araka ny voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola hiverina indray izy ka amin'ny fiaviany indray no iseho amin'ny fahafenony ny fanjakany. Ka raha mijery an'ity fanoharana ity isika dia fanoharana izay entina anehoana ny amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy ilay andrian-dahy, ilay mpanjaka lehibe, ka nentina nanehoana ny amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy ity fanoharana izay ambara eto ity. Ary asehony amin'izao fanoharana izao hoe manaiky anjakany ve ny olona. Ny olona milaza izay ho mpanara-dia azy, manaiky ho anjakany ve ny olona. Ka rehefa natao ilay fanoharana, nasehony ilay fanoharana teto, dia hita taratra sahady fa maro ny olona izay tsy te ho anjakany. Maro ny olona izay manapaka ny fifandraisany amin'ilay andrian-da. Ka izany no aseho ao anatin'izany. Ka miatefa amintsika fiangonana ankehitriny koa ity fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy ity. Isika ilay milaza fa hoe manara-dia azy. Raha tahak'izay ary ilay fisehon'ny fanjakany, isika ve ilay manaiky hanjakany Tompo? Isika ve ilay manaiky mba hiditra ao anatin'izany fanjakany izany? Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, ny olona manaiky hanjakany Jesosy Tompo amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao, amin'izao ankehitriny izao, dia izay olona tena mifandray aminy, izay olona tsy manapaka ny fifandraisana aminy, olona manaiky ho vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ka miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ny olona manaiky hanjakany Jesosy Kristy Tompo. Jereo tsara ny ry havana fa ireo olona izay tsy nanaiky nanjakany dia ireo olona efa zatra miaina amin'ny fankahalana, ireo olona izay efa zatra miaina amin'ny fandavana, amin'ny fikomiana samihafa. Kanefa antompo ny fanjakana, antompo ny fanjakana noho izany. Aoka isika ry havana anana toetra tsara manaiky azy mba hanamafy hatrany ny fifandraisana eo anatrehany, mba hanamafy hatrany ny fiombonanaina aminy. Fa tsarovo ry havana fa mpanjaka mandrakizay Jesosy Kristy Tompo. Ary dia mazava tsara ny voalazan'i Daniel, toko 7, 7:17 sy ny 7:17 izay efa novakina teo. Andeha verenantsika vakina ny 7:17 sy ny 7:17 ao amin'ny Daniel, izay anisan'ny perikopantsika androany ihany, ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ny 7:17 sy ny 7:17 manao hoe:
any tompony fanjakana. Mazava tsara ny nambarany Daniela ny amin'ny fahitana izay hitany eto fa any tompony fanjakana. Koa mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra hoe amafiso ny fifandraisana aminy dia iaina ao anatin'izany fanjakany tompo izany isika. Fa faharoa ry havana dia izao, olona manao ahoana ny hiditra amin'izany fanjakany tompo izany? Ny olona izay hiditra amin'izany fanjakany tompo izany faharoa dia ny olona izay mankatoa azy. Olona mankatoa azy. Andendray raha antsika mamaky ny 5:5 ao amin'ny filazantsarany Lioka 5:5. Dia ny 5:5 indray no andeha raha antsika mamaky angalantsika ny afatra ny amin'izany hoe mankatoa an'Andriamanitra izany. Ny anaran'ny tompo manao hoe ary noho ny tafaverina izy rehefa nandray ny fahefananjaka dia nasaina tsonaka eo aminy izay mpanompo nomeny izany mbaitany. Inona ny zava-miseho eo? Mialohany nandehanan'ilay andrian-daraka nefa hitantsika teo dia nanome farantsa arak'izay maha izy azy ireo mpanompo folo izy, arak'izay maha izy azy. Nomeny araka ny maha izy azy avy ireo mpanompo ireo. Ary ilay andrian-da dia mahalala tsara ny fiainan'ireo mpanompon'ireo ka araka ny fiainany, arak'izay momba azy, arak'izay fahiziny no isan'ny farantsa izay nomeny azy ireo. Na dia tsy mitovy aza ny isan'ny farantsa izay nomeny azy ireo dia ny zava-dehibe kosa dia hoe samy nahazo ireo, tsy nisy navahany ireo. Ary mazava ho azy ihany koa fa mitovy ny toromarika ary mazava tsara dia izay hitantsika eo amin'ny 5:10 manao hoe mandratoa mandra-piaviko. Mitovy ny baiko nomena, mitovy ny zavatra nomena, ary mpanompo mitovy no nomena izany adidy sy andraikitra izany. Ka ny zava-misy anefa noho ny tafaverina ilay mpanjaka araka ny hitantsika eto dia samy nanao ny tatitra ny asa vitany avokoa ireo mpanompo ireo. Ny samy nanao ny tatitra ny amin'ny fandratoana izay nataony ny tsirairay. Dia hita taratra eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao fa izay nankatoa ny toromarika, nandranto dia nahazo vokatra ka nomena valosoa, nomena tanàna ho tapahiny araka ny 7:7 sy ny 7:9. Ary izay nankatoa dia nahazo fanjakana ary niara-manjaka amin'ilay mpanjaka. Zany ny zava-misy. Fa tsy izany ihany anefa ny zava-misy koa eto, fa indrisy fa ny sonjo ray lohasaho isika tsy verin'izay mamanara. Fa nisy ny tsy nankatoa, nisy ny tsy nanatanteraka ilay baiko izay nomena. Dia hitantsika izany. Nisy ihany naningana eo amin'ny 5:20 sy ny 5:20. Andengevaka itsika ny anambarany azy ny 5:20 hatramin'ny 5:20 hoe amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe tompoko, indro ny farantsanao izay notehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao aho satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy ary mijinja izay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa izao dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafa. Ny teny nalaokonao eto zany dia mazava tsara fa ny teny izay nalaoko ny vavany no nitsarana azy. Ary ny tena loza azy dia fahaverezana no anjarany satria ny tsy fankatoavana dia endriky ny tsy fanekena ny mampanjaka azy. Ny hitantsika taratra eto dia toa manahirana ihany ny tenin'ilay mpanompo anankiray. Fa raha nomena didy sy andraikitra izy ny amin'ny anatanterahany didy, rehefa tonga ilay mpanjaka dia izy indray no toa nahay fitenenana, nahay vava, raha izay no entina ilazana azy. Ka izany indrindra natonga azy hoe ny vavanao ihany, ny tenina lokanao ihany no hitsarananao. Ka ao anatin'izany dia toa nanome tsiny an'ilay mpanjaka indray, ilay mpanompo hoe tena ianao nge olona mila voatsiary, aiza koa nisy an'izany, omena vola zay dia ampiasa dia ho averina aminao indray. Ny tao an-tsaina angamba dia mety tsy tahaka izay fa hoe ho anao avokoa reny. Kanefa ao anatin'izany ny tian'ilay mpanjaka ho ambara, tianao ho atao dia hoe hatraiza ny fankatoavanao,
atraiza ny fankatoavanao ilay mpanjakanao. Raha metrahana andraikitra ianao dia atraiza ny fankatoavanao. Fa ony andininy 720 ny amin'ny vokatra izany tsy fankatoavana izany, ny tsy fanekena ny mampanjaka azy izany hoe eo amin'ny andininy 720 dia mazava tsara ny ambarany hoe fa ireo fahavaloko sy tsy nanaiky anjakako ireo dia eto ty amiko ka vonoy eto anatrehako. Fa afatesana ny tambony tsy fankatoavana n'ilay mpanjaka araka ny hitantsika eto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny zava-misy teo amin'ny tantara dia izao. Naniry ny ahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Kanefa ny zava-nisy dia maro tamin'ireo jiosy ny tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy, izay no antony nanaovan'i Jesosy Kristy an'ity fanoharana ity. Teo amin'ny jiosy tokoa mantsy ry havana mandraka ankehitriny dia mbola tsy tonga izany Mesia izany. Fa ny Mesia izay nandrasany jiosy hatramin'izay dia Mesia Jesosy Kristy mpanjaka hanafaka azy amin'ny fanandevona, amin'ny fanjanahantany, ary mpanjaka hiady, mpanjaka mitondra sabatra, mitondra pinga, mitaingina sovaly, mpanjaka mahery, mpiady, hanafaka azy ao anatin'ny fangejana izay hita maso ara-materialy. Izany ny mpanjaka nandrasana izy ireo. Kanefa ny zava-misy, inona ny zava-nisy? Ny potra vany ilay mpanjaka atao hoe Jesosy Kristy, ny taingina zanaboriky. Tonga dia ozy ny olona ity koa ve dia mpanjaka? Io ve ny mpanjaka antsika? Dia tsy nekeny izany fanjakan'i Jesosy Kristy izany. Ka ny zava-misy araka nambara teo dia hoe naniry ny ahitan'izany fanjakany lanitra izany, fanjakan'Andriamanitra izany ny olona, kanefa tsy nankato, tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy izy ireo. Ka eto anatrehan'izany, eo anatrehan'izany indrindra no nanehoan'i Jesosy Kristy izany fanoharana izany. Tiany Jesosy Kristy ho amin'ny fanjakany koa isika ry havana. Isika rehetra izao dia tiany ao amin'izany fanjakany izany. Ka tarino ho amin'ny fankatoavana azy. Ny hanaiky ny fahefany, ny hanaiky sy hankatoa ny teniny. Izany no tian'Andriamanitra mba hiainantsika, ahatonga antsika hiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny olona mino ka manaiky an'i Jesosy Kristy mpanjaka no misitraka ny valim-pity ho an'ny vahoakany. Fa hoy ny voalazan'ny Apokalipsy 1:20. Andeha rahantsika mamaky 7:20 hatramin'ny 9:20. Rahantsika mamaky izany manao hoe Apokalipsy 1:20 dia ny 7:20 sy ny 9:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe misaotra anao zahay Tompo, Andriamanitra tsy toa, ilay ankehitriny sy taloha, sady nasitonao ny herinao lehibe, ka efa manjaka ianao, ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maro, sy hanomezana ny valim-pity ny mpanomponao, sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa izay mankatoa an'i Jesosy Kristy no sitraka ny valim-pity avy aminy, dia hiara manjaka aminy ao anatin'ilay fanjakany. Ary hitantsika taratra ry havana ny amin'izany fiaviany Jesosy Kristy izany, ny amin'ny anehoany izany fanjakany izany. Araka ny bokin'ny Daniela sy ny Apokalipsy teo, samy boky apokaliptika ireo, manambarany amin'ny fiaviany Jesosy Kristy. Ary raha jerentsika dia toa zavatra mampatahotra, zavatra mampiorokoditra ny hita ao, kanefa fijery ivelany izany. Fa ho an'ny olona izay mankatoa an'i Jesosy Kristy, ho an'ny olona izay tsara fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy, ho an'ny olona izay manana an'i Jesosy Kristy, dia ho fifaliana ny amin'izany fiaviany Jesosy Kristy izany. Nambara ny tenin'Andriamanitra ao ny Apokalipsy teo, ny amin'ny hoe fitsofana ny andro mara. Fa rehefa ho tsofina ny andro mara ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy, dia izao sy anao ireto. Ilay voalohany hisitraka ny izany valim-pity, ny fanjakany lanitra izany. Ka noho izany ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, dia hamafiso ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy, ary akatoavy izy, fa izy no mpanjakantsika ary azy ny fanjakana. Dia ho amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay mpanjakantsika. Amen.
Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo Andriamanitra eo. Fanomenao ny teninao. Hampiorenanay ny finoanay. Hantsianay ny fahadisoanay. Mba azahoanay ny famindram-po sy famelan-keloka avy aminao. Rehefa manao ny fahadisoana sy lafaka izahay. Kehitriny Andriamanitra, nambaranao taminay ny olona hiditra amin'ny fanjakanao. Dia olona manamafy ny fifandraisana aminao. Tsara fifanerasarana aminao. Ary olona mahatoky anao hatrany. Mahay mino anao. Mandeha amin'ny fahamarinanao. Tompo, tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay. Tsy nahatanteraka izany teninao izany izahay. Ratsy toetra izahay. Tsy mahay mifandray aminao izahay. Na ny namanay aza tsy hainay ifandray aminy. Tsy hainay ifankaty aminy. Olona tsy mahatoky izahay. Olona tsy manam-pinoana izahay. Tompo, mamindrafo aminay. Mamelany elokay. Mibebaka eto anatrehanao izahay. Noho izany faharatsianay ho izany. Noho izany tsy fahamarinanay ho izany. Mamela Tompo. Fa olona ratsy izahay. Olona tsy mendrika anatinanao izahay. Kanefa Tompo, matoky izahay. Fa Andriamanitra mpamindrafo ianao. Ary tsy tonga iantsony marina ianao fa ny mpanotam-ba ibebaka. Indreto izahay. Vonina ibebaka eo anatrehanao. Vonina hanaraka ny teninao. Ary vonina hanitsy ny fahadisoanay. Dia mianohy ny fivavakay Tompo. Amen. Avana malala eto amin'ny Tompo, ny Andriamanitra izay vavahantsika dia mamindra fo sy mamela heloka. Aoka hitsangana isika handray ny teny famelan-keloka omeny ho antsika. Hoy ny soratra masina. Izao no lazain'i Jehovah mpanjaka antsika, dia Jehovah tompony maro mpanavotra antsika. Izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza moa no mba mahantso tahakahy? Hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola, ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga, dia aoka ambarany koa izany.
fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany fitiavan'Andriamanitra izany dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa voavela sy voafava avokoa ny eloka ireo rehetra noho ny anarany masina komidy rano Tompo. Aleluia, amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny faninainy. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izahay ny amin'ny teny izay omena ho anay isanandro isanandro. Misaotra anao izay ny amin'ny teny izay nomena ho anay anio. Ny fanjakanao dia tsy idiran'olona tsy mahay mifandray aminao, ary tsy idiran'olona tsy manam-pinoana izay tsy manam-pahatokina anao. Ko ankehitriny Andriamanitro, indreto zahay izay nanambaranao izany tenao izany, dia vonina iova ary vonina hankatoanao, vonina hifandray aminao ary vonina hanova ny fiainanay. Ko ankehitriny Andriamanitro, raha na en'ny afatrao, iova mitoetra anay izahay, ny mitoetra ratsy izay vitanay teo anatrehanao. Ary indreto izahay Andriamanitro, mangataka aminao izay amin'ny etaetanay dia entina eto anatrehanao. Mangataka aminao izay ny amin'ny fiangonana izay misy anay, mba ho fiangonana ahay fandray aminao, ho fiangonana mahatoky anao, ary mitondram-bavaka koa izahay ho an'ny mpitandrina izay mitondra ity fiangonana ity, ny mpitandrina sy ny birao izay tsy eto an-toerana. Ianao no momba azy ireo, ianao no hitantana ny diny izy ireo,
tantano izy ireo, vombino izy ireo, ny amin'ny lalana izay rehetra alehan'izy ireo. Tompo, ny tananao mahery no angatahanay hiaro azy ny amin'ny loza, ny amin'ny ratsy rehetra. Koa ankehitriny Andriamanitro, tondram-bavaka koa izay ho an'ny sampana rehetra izay misy amin'ity fiangonana ity, dia mba ho sampana modely fitaratra ary sampana mahay mifandray ao aminao Andriamanitra. Singanay manokana amin'izany Andriamanitro, ny sampana sikolela ady dia nao Andriamanitra no omba ireo izay mpitarika ary omba ireo izay tarina, mba handroso tsara ny amin'ny finoananao Andriamanitra. Ary ay anompo anao an-trano, hideranao ankalazanao ny amin'ny androm-piainana rehetra. Tondram-bavaka izay Andriamanitro ho an'ireo izay nandray fahasoavana, dia nao Andriamanitra ilay lohankaran-lolarana, ianao Andriamanitra ilay manan-karem-pahasoavana, dia aoka no hitahiry azy ny amin'ny fahasoavana izay noraisina. Tondram-bavaka ho an'ireo izay nanala fanadinana ka afaka soamantsara na enan-kasitraka anao izy Andriamanitro ny amin'izay etaeta nangatahany teo anatrehanao. Koa ankehitriny naseho ny miariary aminao izany fankasitrahana sy fahatokinanao Andriamanitra, ampihoreny tsara izy Andriamanitro, ary ataovy miorina aminao mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperanao izao tontolo izao. Mety misy aminay koa Andriamanitro mandalo ny tsy fahasalamana, dia aoka ianao Andriamanitra ilay mpanasitrana no hanome fahasalamana azy, hanome fanasitrananao azy, mba hahatonga azy hanana hery tanjaka eo amin'ny fiainana, mba hahafahany hiaina eo amin'ny fiarahamonina sy manohy ny asa izay velomany. Misy koa Andriamanitra ireo ndalo fahoriana, dia nao Andriamanitra ilay mpampahery no aoka mpahery azy ireo mandrakariva, ampahafantaro azy fa tsy irery izy. Ary manana anao Andriamanitra, ilay Andriamanitra manana hery no angatahanay ampahery azy ireo. Andriamanitro, maro ny etaetanay, dia anao no mahalala izay mahasoa sy mahatsara anay, fa nitakatry ny fisainanay dia aboraka iny amin'ny vavaka mangina eto anatrehanao. Mianoa anay Andriamanitro. Tompo, mety misy aminay reto izay tsy nahatony ny vavaka ao anatin'izany ny zazakely, dia nao Andriamanitra no mahalala izay mahasoa azy sy mahatsara azy, dia petraka am-pilatananao izany vavaka izany, dia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala andeha hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana faharoa, izay manao hoe isika mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary amin'ny Jesosy Kristy Tompo zanany lahatokan'Andriamanitra nateraka ny ray taloha izao rehetra izao, ny mazava dia mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofa avy tamin'ny mariveritsiny, dia tonga olona izy, mbona tamin'ny azo fijaliana fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, mijaly izy, mijaly nirehita amin'ny fahatena, rehefa rehetra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanan-kavanany ray, avy any no ivin'ny ray any amin'ny voninahitra izy tsara ny velona sy ny mata, ary nanamitra resaka isika miainy masina, tompo sady miaina, izay avy amin'ny fizanana, ka itsona sy ankalasaina miaraka amin'ny ray sy ny zany. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany, isika miainy fiangonana iray, miorina amin'ny fanambarana.
ary mandeha masototo zao isika manaiky mibatesika fanelakely sady manatena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay mipetraka ny fiangonana. Misy ireo namantsika izay manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo dia ny zazakely Rabesandratana 𝗔𝗡𝗡𝗬 zanaky ny ray aman-dreny Rabesandratana 𝗗𝗏𝗏𝗏 sy Rakotobe miarintsoa 𝗏𝗏𝗀 fanirina valina. Ny hira laharana 720 nataontsika hiakatra etỳ anoloana izy ireo. Fifaliana ho antsika fiangonana ry havana no mandray ity zaza voateraka ity eto an-tranon'Andriamanitra dia i Rabesandratana 𝗏𝗏𝗏 izany. Izany dia noho ny fanirian'ny ray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra ilay tompon'ny fahavelomana. Fanirian'ny ray aman-dreny ihany koa mba handray fampaherezana eto anatrehan'ny fiangonana mba hatomombana tsara ny fitezana izay atao amin'izao zaza izao. Koa dia miarahaba anareo ny fiangonana manontolo nomen'Andriamanitra ny fara ianareo. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy ny teny avy amin'ny soratra masina hoe fa ianao no nampivoaka avao amin'ny kibo. Nakinina taminao hatrany am-boka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy ka atolotra ny tompo. Ko atoloro an'i Jehovah koa izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Aoka ary isika hivavaka. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra anao izay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao. Ary makasitraka anao indrindra izay tompo noho ny famindraponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekena izay efa nataonao. Vavolombelona izany tompo ity fianakaviana ity ka miara-miompy mpifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao. Ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no ampiditra ity zaza ity anampy isan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Kometeza ry tombo Andriamanitra eo hitahy ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao. Azo ny hery anatotosany ny asa fikolokoloana sy ny fanabeazana ity zaza ity. Ampanjaka ao amin'ny tokantrano ity fianakaviana ity koa tompo ny teny sy fihetsika ho mba-mpitiavana. Mba hatsapan'ity zaza ity ny fitiavanao Andriamanitra izay eo miseho eo amin'ny fiainana andavanandro. Toany fanamazoto tompo ny ray aman-dreny mba azony manolotra ny zaza ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana izay mampety izany. Ity zaza ity tokoa ane tompo, hotsinjovinao na mitoetra na mandeha, na miditra na mivoaka ary ankehitriny eo ampelantanao ny andro no manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra. Dia avao isan'andro koa tompo ny herin'ny fiangonana mba azony mampita amin'ny zanany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra ary amin'ny fanahy rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy zanakao, ilay tomponay no entinay mangataka izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Noho ny fahatanteran'izany fanolorana izany dia miarahaba anareo zahay. Ary dia hoento izao zaza izao, tezao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia efa ampomanina sahady ianareo ny amin'ny fanomanana ny sakramentany batisa amin'ny fotoana izay mampety izany. Hita ianareo ny tompo amin'ny fitezana izao zaza izao.
amin'ny fifaliana kory havana no andraisantsika ireo namantsika izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. Andeha ary ho ataontsika ny hira voalohany hiakatra etỳ anoloana izy ireo anatanteraka izany isika. Amin'ny fifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny fanoloran-tenany ary manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa izao. Inoy ary ny tenin'ny soratra masina anorenany fiangonana ny fanatanterahana izao sakramenta izao. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka mifandimby anao hatrany taranaka faramandimby ka ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ho mandimby anao aho. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarany levina tamin'ny anareo tamin'ny batisa izay niaranareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana anazy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Fa na iza ianareo no manao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa ray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy. Amen. Noho izany ary ry ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'ny fiangonana sy eto anatrehan'Andriamanitra. Mo manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika ve ianareo? Ekenareo ve nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainany rehetra? Ekenareo ve nanatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny an'i Jesosy Kristy ho tompo mba azony hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra? Vonona ny vavaka ho azy, ampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady ve ianareo? Ekenareo ve ny ampianatra azy ny aton'izao fanaovana batisa izao? Ary anao izay tonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo, ekenareo ve izany? Efa ren'Andriamanitra izany fanekena nataonareo izany. Aoka ary ianareo hanamafy izany fanekenareo izany hitodika amin'ny fiangonana ianareo. Manolotra zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny an'i Jesosy ho tompo mba ahazoany hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonany hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka
ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahinay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay ahatanteranay izany. Amen. Isika fiangonana Koriavana dia manana didy sy andraikitra tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay entintsika eto anatrehany. Aoka hitsangana isika hangataka ny fanahy masina. Vavaka isika. Andriamanitra ray tsy toa, ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay, sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana izao sakramentany batisa izao. Koa mitalao aminao izahay ray eo, manatrehanay, aoka ny fanaonao masina ny mehery ny asa tanteranay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza ato batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminao noho ny amin'ny fanahy masinao. Mitaria azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotranao izahay Tompo, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombonay nao amin'ny Jesosy Kristy ny Zana, ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity. Eo ambany fahasoavanao, ka mba ampahiratra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiandoka, mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra atao fianakaviany sy ny ray aman-dreny, ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Randria mamonjy ny ranty ary ny tso Noa. Izao manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, ho aminao any ny Tompo. Amen. Anaka, aza matahotra ho ny Tompo, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ko mandehana amin'ny fivalian'ny Tomponareo, dia tezao zao zaza izao ho an'Andriamanitra raintsika. Amen.
ny hira 770 no ataontsika ao anatin'ny fanatanterahana ny rakitra. tonga amin'ny fotoana izay anambarana ny raharaha sy ny vaovao ny fiangonana isika ry havana dia toy izao manaraka izao indray zany a ny raharaha sy ny vaovao eto amin'ny fiangonana. Taratasy avy any amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny foibe 𝗔𝗡𝗏. Ny foibe 𝗔𝗡𝗏 zany a dia natanteraka antsa krismasy fitoriana filazantsara ankira ravahana tononkalo sy soradia. Zany a dia ho atao ny alahady 20 Desambra taona 2022 amin'ny rora sasany a ao amin'ny 𝗔𝗡𝗏 isotro fitiavana. Iarahana amin'ireo atoko-pihira zanaky ny fiangonana maro samihafa ka dia manentana antsika zany izy ireo a mba hanatrika izany. Toy izao indray ny vaovao avy amin'ny sampana izay misy eto amintsika. Avy amin'ny sampana VFL finaritra
ny alatsinainy 7 Desambra izao amin'ny 9 ny concert de Noël ny sampana VFL ka manasa antsika mpianakavin'ny finoana ho tonga ifanotrona amin'izany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Avy amin'ny fikambanana katekomena riavana araka ny efa nampahafantarina antsika dia ho tanterahana ny fifidianana birao amin'ny zoma 9 Desambra sy lahady 12 Desambra izao. Kaoka samy hiomana ireo izay hofidiana sy sika mpifidy. Izay rehetra irotsaka dia miomana hijanona aty am-piangonana fa ny hariva ny fiofanana no atao. Tsy maintsy hatrehana izany. Ny sakafo atoandro dia efa voaomana ho an'ireo birao vaovao. Raha hariva amin'ny 3 isika no manao répétition ny dihy krismasy tianao Jesosy. Sampana mpanazava stily. Manentana hatrany antsika kristianina ny sampana mba handray anjara amin'ny fifidianana bus de Noël ho fanohanana ny sampana. 5,000 sy R1,000 ny 4 portions ary 10,000 sy R1,000 ny 8 portions. Atsona ivory ny kape sakaiza ary ny tony ny sabotsy 17 Desambra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora hanaovana ny fandaminana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Miverina ny sampana sekoly alahady sy ny taniketsa ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Tongava maro fa efa akaiky ny fankalazana ny Noely. Efa mampiomana antsika mpianatra sy ny ray aman-dreny ihany koa fa ny fanaovana ny répétition générale dia atao amin'ny 13 Desambra ho avy izao ka mbola ho lazaina amin'ny manaraka ny andinindininy momba izany. Fa vao manaraka riavana. Miantso ny dekona sy ny lolona rehetra ho tonga hanatrika ny fivoriana fandaninan'ny 3T 2023 izay ataony sabotsy 17 Desambra amin'ny 9 ora maraina eto am-piangonana ihany. Isy ny formation izay ataon'ny komite teknika ao amin'ny sary sy feo izay mampita mivatana amin'ny FB sy ny YouTube. Izany dia ataony alahady 12 Desambra amin'ny 2 ora hariva androany io izany eto am-piangonana. Koa entanina izay manam-paniriana hanampy azy ireo indrindra fa ny ao amin'ny sampana. Ny famonosana ny vatomamy dia ataony alarobia 14 Desambra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Nisy ilay valopy fisotrondronon'ny mpitandrina sady mpampianatra Ravololson Ester izay nozaraina tamintsika dia azo aterina ao amin'ny biraon'ny mpitandrina izany na atao amin'ny na ao amin'ny sekretera na arotsaka ao amin'ny fanatazan-drakitra. Nisy ny nanao rakim-pisaorana. Ilaozo ny zanakao kamboty fa izao no hamelona azy ary aoka izao no itokin'ny kodianao mpitondra-tena. Jeremia 4:7-12. Rakim-pahasoavana atolotra ho an'ny fiangonana noho ny fahasoavana maro ary ny fitahiana avy amin'Andriamanitra tamin'ity taona 2024 ity. Misaotra amin'ny tompo noho ny fitahiny ka natotosa soamatsara ny fanadinana izay natao. Mbola petraka eo am-pelatana ny tompo hatrany ny fitahiana ho amin'ny fahombiazana. Atolotra ho an'ny fiangonana ho mariky ny fisaorana. Akino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:5. Rakim-pisaorana noho ny nahazahoako fahasoavana sy fahafahako fanadinana. Atolotra ho an'ny pastera 3 mirahalahy. Izay zany ny mahakasika an'iny raharaha iny. Fifaliana ho antsika ry havana ny misaotra an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadiany reto zanantsika ireto. Rakoto ary malala sarobidiny aina Didier sy Raoly Armanga solo aja Sara. Tsy ao angamby izy fa reraka.
andriana 𝗔𝗡𝗏 sy randriamanambonina ny rintsoa dia miarabanareo ny fiangonana dia miraro-soa anareo. Razafy manantsoa lovan'ny aina sy razanajafy hanitry ny mirana Natasha. Miarabanareo ny fiangonana dia miraro-soa anareo ihany koa. Rasolomanana Tokimamitiana sy randria lalao safidiny Rina Tahina. Tsy tonga ihany koa izy, lasa nambanivohitra. Randriana 𝗔𝗡𝗏𝗏 Tahina sy Rakotomanga Olivia Daniel. Dia miarabanareo ny fiangonana dia miraro-soa anareo ihany koa ao anatin'izany tokantranonareo izany. Ireto indray zanantsika izay ho atao mariazy amin'ny hoavy. Andriamamonjy 𝗔𝗡𝗡𝗔𝗏 sy Ramiadamanana Haingotiana Colombe. Dia mivavaka ho azy isika ny amin'ny fanomanana izany. Misy ny zanantsika izay atokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo amin'ny heriny anio dia i asina valona nomena 𝗔𝗡𝗔𝗏𝗔𝗏. Ny hira faharoa ao amin'ny firana fanampiny andiny voalohany ataontsika hiakatretỳ izy. Eny ary efa tafakatretỳ ihany moa zany izy dia miraro-soa anao ary dia mivavaka ho anao ihany koa ny amin'izany fanoloran-tenanao izany. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindraponao izay niantsonao ity zanakao ity mba hiombon-databatra aminao. Ianao tompo no hanamarina ny fanoloran-tenany, ianao ihany koa no hanamasina azy, hitarika azy hamindra fo hamela heloka ny amin'izay tsy fahatanterahana rehetra. Fa mino somatoky izay fa eo ampelantananao ny fiainany manontolo ka mba ho vavolombelonao tokoa ny zavatra rehetra ary izao mpanomponao izao dia mba haneho ny voninahitrao amin'izay rehetra ataony. Ankinina feno ampelantananao ny fanomanana rehetra ho amin'izany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana toy izany. Amen. Afaka mipetraka ianao. Farandriavana dia tsy eto an-toerana ny mpitandrina fa namita iraka any mahajanga, koa dia mivavaka ho an'ny ray aman-drentsika isika ao anatin'izany rehetra izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika hatrany ny fahasoavana. Amen. Iomana isika ho amin'ny fanaovana ny rakitra, eo ny diakona, eo ihany koa ny atoko-pihira hanatanteraka izany.
aloha sy aorianan'ny tsodrano. Tanterain'Andriamanitra aminareo zao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao. Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanany tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Hitainareo Jehovah ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavana aminareo Jehovah ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavana aminareo Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Misaotranao izay Tompo, Andriamanitra tsy toa, ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaky anao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raharosoa antsika rehetra ry havana.